mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahaly-miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe ty amin'ity alatsinainy fa 4 ny volana septambra. Manona fahasoavan'ny Tompo ary mirary ny tsara indrindra ho antsika mba ahazo hery tokony isika eo am-pianonana izao ten'Andriamanitra izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao izahay satria mbola nomenao tompo-taona indray fa nay mandinika ny teninao. Tompo mamelany ilokay mamindrafo aminay mangataka aminao mba anilo-tsaina anay manjakariva ary ihany koa hanambara ny fahamarinanao aminay. Mangataka aminao izahay mba ny tsirairay avy aminay izao mba ho foazonao ara-panahy ary koa ahafahanay mandiny tena sy manitsy arak'izay azo atao ny dianay miaraka aminao. Tonoana sy angatana aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe torohevitra ho an'ray aman-dreny. Torohevitra ho an'ray aman-dreny. Hamaky isika ny Efesiana 4:4. Manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary ianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny Tompo izy. Amen. Misy lahatsoratra jiosy tamin'ny andron'i Paoly nalaina avy amin'ny alay antsoina hoe bokin'ny Siraka na hoe ekleziastika izay manoro hevitra an'ilay mpianakaviana momba ny tokony ho fitondran'ny zanany. Izay tiany zanany mampanandra anazy matetika ny kotopia hozy izy ao anatiny. Tambatambazo ny zanakao dia hampangovotra anao izy hozy izy, misangisangia aminy dia hampalahelo anao izy. Faiza ny zanakao ary ataovy mavesatra ny zioka ny fandraota fotoana noho ny alemeny mamenatra hozy izy ianao. Afa-tanteraka amin'izany nefa ny torohevitry Paoly. Ary izao ny baiko no an'ilay mpianakaviana manao hoe aza mampatezitra ny zanakareo, dia nampiany koa hoe fatezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny Tompo izy. Tamin'ny andron'i Paoly dia nanana fahefana ara-dalàna tamin'ny zanany iray mpianakaviana, fa nanana no nandraisana an'ireo zanaka ireo. Nanana zo hanafainy zanany tamin'ny fomba feno eritseritra izy ireo, namony azo faty mihitsy aza. Raha ny marina, amin'ny lafiny sasany dia lehibe noho ny fahefan'ny Tompo amin'ny andevony ny fanifan'ny ray amin'ny zanany. Tsy mba miombo-kevitra amin'izany anefa i Paoly, fa ampahasahiana no hanazavany sy hanitsiany ny fifandraisana eo anivon'ny ankohonana. Manasa ny ray mpianakaviana kristianina i Paoly ao anatin'ny tontolo-kevitry ny fahatokiana tanteraka amin'ny Kristy mba handinika tsara ny fampiasany fahefany. Raha mampatezitra ny zanany mantsy izy ireo dia tsy hay handray tsara ny famaizana sy ny fananaran'ny Tompo izy ireo. Ray sy reny, natao anio ny toetran'Andriamanitra ianareo ao tokantranonareo. Natao hitaky amin'ny fankatoavan'ny zanaka ianareo, tsy amin'ny alalan'ny teny mahery fa amin'ny alalan'ny fomba feno fahalemem-panahy sy fitiavana. Aoka ho mahateo tia ny ray aman-dreny rehetra ao tokantrano, fehezo ny teny rehetra izay mety hanetsika hatezerana izay tsy masina. Hoy ny baikon'Andriamanitra manao hoe ianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo. Tsy ekenten'Andriamanitra noho izany na ny fahasahiana sy ny fampijaliana ataon'ny ray aman-dreny na ny tsy fankatoavan'ny zanaka. Avy amin'ny fofeny fitiavana tsy manampetra ny lalàn'Andriamanitra eo amin'ny fankatoavan'ny tokantrano, eo amin'ny fiainan-tokantrano sy eo amin'ny fitondrana ny firenena. Dia mba ray modely tokoa ny fiarahamonina ny ray isa-tokantrano izay maheno izao fandarana izao. Ary aoka ho amin'ny fananarana mba mpitiavana tahaka ny fitiavan'ny Kristy antsika no hananarantsika ny zanantsika sy hitiavantsika azy ireny hatrany. Amen. Rainay masina anjina azy an-danitro mbola misaotro anao ny amin'izany lesona nomenao anay an'io izany. Tompo tario manokana ny ray izay manaraka izao fandarana izao ary meo ny herinao izy ahafahany mananatra ny zanany na mety manao ahoana fahasarotany
fitondrana ny zanaka, dia aoka ianao kosa hanampy anay iray ho amin'ny fitaizana rehetra, amin'ny tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.